Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Vitesse. Miezaka manafina ny fahantrany vahoaka malagasy ny fitondrana HVM amin'izao akatoky ny fiaonam-beny tany ny teny frantsay izao. Enjikenjehana ny asa tokony atao amin'ny andavanandro andraisana fiaonana ny tampony. Ny andindiny izay raha anao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Ivoaza Razanatsoa. Mpandraraha marokanina maro no tonga eto Madagasikara niaraka tamin'ny mpanjakan'ny Maroka omaly. Tsy mbola ampy ny lanja omena ny mpandraraha tsy miankina eto Madagasikara mihoatra ny lanja omen'ny vahiny ny mpandraraha ao aminy raha ny fanazavany ny mpandraraha malagasy. Totosaina eto amintsika manomboka androany hatramin'ny sabotsy 9 novambra izao ny CCCOI na ny fiadina ny amboary ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja handball. Any ivelany kosa indray nitrangana loza an-dalamby tany Inde ny sabotsy voalahady. Tsy latsaky ny 100 no maty ary maherin'ny 17 no naratra tamin'izany tranga izany. Ny Atsipriandreo avy hatrany. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkahiri rehetra izay mahazatra anao. Sura miny amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le primokat io ato aminareo? Misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay tamin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bonjour. 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 Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct, vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire. Avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Vita ve ty le commande hotelitsika raha vitsy? Ka io jiritany latapak'io ariko. Ty lesy misy solution amin'ilay be. Ouai, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité. Simple d'utilisation, facile à installer, 5 watts à 300 watts,
monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinoana ny mitondra kara-panondro a galerie sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV amin'izao alahady alina izao. Ny anomboantsika ny vaovao dia miezaka manafina ny fahantrany vahoaka malagasy ny fitondrana HVM amin'izao akatoko ny fiaonamben'ny francophonie izao. Mody miasan'ny mpitondra manamboatra manadio lalana manao fitsiketsehana etseroa ny vahoaka madinika hatrany anefa no mizaka ny tserany ainy arahoary ny matonda tsoratra Boazara Zanatso. Miasa mafy ny fitondrana HVM tato anatin'ny fotoana fohy izay tsy manerana Madagasikara nefa no ahitan'izany ezaka izany. Amboarina ny lalana simba, manokatra lalana vaovao, diovina ny sisina arabe, lokoina ny sisina trottoir, apetaka ny takela-by ilaina amin'ny fifamoivoizana, lokoina ny tonelina Boda, amafisina ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra. Tsy ny eto an-drenivohitra ihany no ahitan'izany, hita taratra ihany koa izany any Antsirabe, natomboka ary miasa andro manalina ireo mpanamboatra lalana. Lalana izay fampanantenana ny filoham-pirenena tamin'ny volana Jona, saingy izao vao tanterahina. Azakazaka raha intosika. Ny antony afaka fotoana fohy dia ho avy any an-toerana ny mpanjaka amin'ny Maroc, Mohamed VI. Raha izay asa maika izay no resahana, mitondra voka-tsoa ao anatin'ny fohy ezaka ny fandraisana ny fiaonamben'ny francophonie. Saingy tsy haritra izany satria tsy tena finiavana ny anova zavatra no nanosika mpitondra anatanteraka ny asa. Menatra ireo vahiny manan-kaja marobe ho avy eto Madagasikara mpitondra ka manatanteraka asa tsy an-tsitrapo. Tsy misy azo antenaina aorian'ny fiaonana ny tampony io. Ho tapitra hatreo ny asa satria tsy misy fandraisana fiaonana ny tampony intsony avy eo. Miverina amin'ny mahazatra indray ny vahoaka malagasy avy eo. Ny madinika ihany no ampiarana ny lalàna velona, ny lehibe mirihiriha hatrany, sady manam-bola, manam-pahefana no mahafantatra olona manana fahefana. Lazain'ny tompona andraikitra ambony ao amin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie, ny komity mpikarakara ny fiaonana ny tampony ary ny mpitondra fa hitondra voka-tsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fandraisan'ity fiaonana ity. Filoham-pirenena maro no avy eto ka lalana iray mety hidiran'ny famatsim-bola izany avy eo. Marina amin'ny ampahany ihany izany, kanefa misaina ary manara-maso ny fivoaran'ny toetra ara-politika eto Madagasikara amin'ny filoham-pirenena na praiminisitra ho avy eto. Ary isan'ny mahafantatra tsara ny zava-misy eto amin'ny alalan'ireo maso ivony miasa eto an-toerana na amin'ny haino aman-jery. Manjaka ny kolikoly, tsy mahaleo tena ny fitsarana, ny fahefana mpanatanteraka dia mijabaka amin'ny sehatra tsy miankina, tsy mandry fahalemana ny tany, na amin'ny renivohim-paritany, indrindra any ambanivohitra. Ny asa andavanandro ny mpitondra no tsarain'ny filoha na praiminisitra vahiny fa afaka atokisana na tsy ny mpitondra malagasy. Raisina ohatra ny fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena, alebiazana seranam-piaramanidina Ivato, hovitaina ny village de la Francophonie. Lalana lehibe ahafahan'ny fiara 4 milahatra no amboarina miazo any Ivato. Nijanona fampanantenana fotsiny ihany izany, tsy nisy tontosatra amin'ny farany. Miriri fotsiny fa handray ny fiaonamben'ny tany miteny frantsay saingy tsy misy ezaka tanterahana fanandrify amin'izany francophonie izany. Na eo amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy ary indrindra ara-kolotsaina. Ny vahoaka malagasy tsy amporisihana handray anjara feno sy faly avanja manoloan'izany famporisihana hijanona trano, ahafahan'ny vahiny mivezivezy malalaka. Raha iverenana ny fampanantenana tsy tanteraka omen'ny filoha dia tranga izay efa iainan'ny vahoaka malagasy taorian'ny fampelezan-kevitra nataony izany. Betsaka no tenen'ny vava, tsy nisy ny tanterahan'ny tanana, hatreto aloha tsy misy izany fahatokisana izany. Vitsy ireo mpamatsy vola, sa mampiasa ny volana eto Madagasikara.
Ny vahoaka malagasy ihany efa tonga saina amin'ny fihetsika ny mpitondra, indrindra manoloana izao fidiran'ny sinoa amin'ny endriny maro izao manerana ny nosy. Hiditra amin'ny herinandro andraisana ny francophonie eto Madagasikara raha ambitso ny 20 ny volana novambra. Vahiny manodidina ny 3 no andrasana ho tonga amin'ny fivoriam-be io. Hodiniana mandritra ny fivoriam-be ihany koa moa ny paikady ara-toe-karena vaovao eto amin'ny firenena francophone raha nambarany sekretera jeneraly ny francophonie Michael Jean. Ny anohizantsika ny vaovao kosa dia mpandraraha marokanina maro no tonga eto Madagasikara miaraka amin'ny mpanjakan'ny Maroc omaly. Sehatra maro tahaka ny fambolena, ny jono, ny lamba no iasan'ireo mpandraraha ireo ary mitady fiara-miasa amin'ny mpandraraha malagasy. Tsy mbola ampy ny lanja omenan'ny mpandraraha malagasy tsy miankina eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpandraraha malagasy. Fanadidina. Mpandraraha manodidina ny 7,4 isa no mikambana anatin'ny vondron'ny mpandraraha sy orinasa marokanina na ny Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Mpandraraha maro avy amin'ny vondrony io no tonga niaraka tamin'ny fahatongavan'ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI Omaly ary niaona tamin'ny vondron'ny mpandraraha eto Madagasikara na Nigem. Isan'ny mampivoatra ny toe-karena marokanina ny fanomezana lanja ny mpandraraha tsy miankina ny toerana tahaka izao raha ny fanazavan'ny filohan'ny vondron'ny mpandraraha eto Madagasikara. Ny zavatra tena natsikaritra zany tamin'ny famelabelahana nataon'ny zareo avy any Maroc dia ny fiaraha-miasa faran'izay akaiky misy amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Zareo tonga aty ireo zao dia niaraka tamin'ny mpanjaka izy ary naiza ilay mpanjaka dia miaraka amin'ny mpandraraha izy satria efa tena miatra zany ny zareo ilay atao diplomatie économique dia noho izany zany dia mila mihitsy tsika manana an'izay fifandraisana akaiky izay sy koa manana an'ilay vina satria zareo manana vina lavitra isaky ny sehatra rehetra na angovo na resaka fifandraisan-davitra io na resaka fambolena io dia efa misy vina tsirairay avy ny zareo zany izay ny arahana nandrafitra dia iny ny arahany be sy maro zay angamba ny hitako hoe tsara tokony hojerentsika amin'ny zavatra nataon'ny Marokana ary mampandroso azy ankehitriny. Tokony hanome lanja ny mpandraraha malagasy ny fihaonany iraisam-pirenena tahaka ny fihaonany eo amin'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha marokanina tahaka izao raha ny fanazavan'ny mpandraraha hatrany. Andrasana amin'ity fihaonana ity ny sy ny fifanarahanm-piara-miasa amin'ny mpandraraha avy amin'ny firenena rotonta. Mampalahelo anahy matetika fa izay fa manondra ny ivelany zany dia tombontsoa anay vao mainka izao fihaonana izao fa zava-dehibe fa batiako kokoa zany efa misy izao fihaonana izao tena hoe tena miaraka amin'ny mpandraraha malagasy mba misy fihaonana zany jerevana koa hoe inona mba tombontsoan'ny gasy fa tsy hoe tonga fotsiny hoe izay zany hoe inona zavatra ilain'ny Madagasikara dia manondra ny zavatra toerana fotsiny fa batika mba tiana koa izay mba manondrana koa izay ny ivelany na mitady partenariat koa izay izay koa ny tsara. Nandritra ny taona 2014 vao mitentina 17.4 miliara ariary ny fanondranana nataon'ny firenena malagasy tamin'ny tsenam-barotra ny Maroc, raha toa ka nitentina 15.10 miliara ariary ny fanafaran'entana araka ny tarehimarika avy amin'ny ministera ny varotra. Isan'ireo firenena mandray ny entana avy eto Madagasikara araka izany ny firenena marokanina ary mbola malalaka ny tsena araka ny fanazavana. Rehefa tonga ny fotoana miinvestira ireo mpandraraha ireo dia misy asa azo ny vahoaka. Izay no mahazava-dehibe azy. Hitantsika teo amin'ny présentation izay nataony amina marokanina teo miresaka industrie izy, miresaka tourisme izy, miresaka infrastructure izy, zavatra amin'ny lafiny économique ohatra zavatra rehetra zany ary zany nino amin'izao rezaka ataon'ny groupement anankiroa izao fa tsy maintsy abotira amina signature convention zany fiaraha-miasa indrindra. Ho an'ny Maroc, ny fambolena ny fizahan-tany, ny angovo ary ny jono no isan'ny mampiakatra ny toe-karena. Voatazony eo amin'ny 4.4 isan-jato tao anatin'ny 10 taona ny tahany fitombon'ny ari-karena vao be. Voafeo ray teboka 9 isan-jato ny tahany fitombon'ny vidim-piainana ary voafeo 5.5 isan-jato ny tahany tsy fananana asa. Ny fanjakana tsara tantana, ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fizahan-tany ary ny fanamafisana ny sehatry ny angovo no nahafahana ny tazon'ireo tarehimarika ireo hoy ny mpandraraha marokanina. Vola mitentina 17 tapitrisa dolara no ilaina amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fanampiana ny sehatry ny fambolena ny faritra atsimon'ny nosy ny mandritry ny
fotoam-pambolena manaraka manao antsoavo amin'ny tranga misy any toerana ankehitriny ny sambatra raha ny firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo ray faingo efatra tapitrisa kosa ankehitriny ny mponina sahirana ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimo sy ny raha itsahivina moa ny antota nisa anoizatsika ny vaovao fa dia mijanona any antsimo izay any tsika dia ny mozika nentim-paharazana avy any antsimo ny beko ary mampiavaka ny mpanapikato avy any antsimo ny fifehezana ireo mozika nentim-paharazana tantely amam-bahona moa ny afa-tsarantsika fa anatsara feo fa ao anatin'ity fanadalina nataona rindra ry androano manana ity dia ahitantsika fa ny finanana mangazy koa dia manatsara feo arahoary na mpanakanto na mpikambana ao amin'ny antoko-pihira ara-pilazantsara samy manana ny paikady ny kojakojana ny feo ny tsirairay anisan'ny taranja mila fanatsarana sy fitezana ny feo ny gadina kapela izay manomboka miverina tato anatin'ny taona maromaro izao eo amin'ny sehatry ny zavakanto ny vava sy ny feo no ampiasaina anatin'izany ho an'ireo mpiangaly ho an'izay tontolo izay miavaka ihany koa ny fitezana ny feo ho an'ny teta fita jeriko raha tantely amam-bahona no fomba fanaon'ireo mpanakanto hitezaina ny feoany afa kosa ny fomba ny jeriko sy ny namany any atsimo fandovana zany fa tsy dia misy zavatra monoko fa ity kely any zany no mba fikafika zany mahatonga ny feo be sy dia ny finanana balahazo mana izy dia regny hoanina dia mahatsara feo sady voaka tsara izy ny akapela zany ny entina izy misy hoe karazana hoe fitaovana na fitenjena nentim-paharazana reny ohatsy ny mandolina ny lokanga hoentina zany reny mba tsy haminaminana le olona dia kanefa ny akapela sy ny beko ny tsy afa misaraka mitsinjaka ny tsinjaka mila langorona dia izay mahatonga anao hoe mampiasa percussion na langorona indraindray misy mampiasa mandolina ary ilaina ny fandrindrana ny feo indrindra ho an'ny akapela no izy misolo ny zava-maneno miavaka amin'ny fisian'ny zava-maneno hatrany anefa ny kolotsaina avy any atsimo samy manana ny fomba ny ireo tanora amin'ny antoko-pihira ara-pilazantsara resaka exercice resaka souffle zao ohatra voalohany indrindra manome exemple resaka souffle zao maka kovety ianao dia fenona rano matimaty dia atsoboka ny fasy dia manao hoe dia amin'izay zao ohatra resaka souffle afaka mitravaille resaka tessiture koa ianao amin'ny alalan'ny gamme ohatra hoe chromatique na diatonika dia refesinao isan'andro isan'andro hoe teto ny takatry farany androany dia atao ohatra izay isan'andro isan'andro na vocalise amin'io ianao mila ataontsika hoe amin'ny marainy mantsy ohatra tsy dia misokatra ny feo dia takarinao ny ambany indrindra ny takatra ao dia takarinao ny ambony indrindra ny takatra ao amin'ny fanaovana vocalise ihany dia mila fitandremana ny famolavolana ny ozatra na ny corde vocale indrindra ho an'ny mpanakanto na ho an'ny olon-tsotra azy ny fihinanana sakafo mafana no ilaina hatrany ho an'ny feo raha ny nambarany mpitsabo corde vocale ny tena tandremana amin'ny resaka sakafo io satria ohatra anisan'ny zavatra tsy azo hoanao ohatra ny sakay ny voanjo ny menaka be ny glasy manimba mampiraikitra surtout ohatra hoe zavatra miraikiraikitra ohatran'ny mampiraikitra le corde vocale tsy ho lasy ity tokony tsy mitabataba be fa mba teny kelikely any fa tsy dia mitabataba be rehefa niteny foana tontolo andro ny alina moa zany mazava ho azy manampy be atsika satria ny fitoniana sy ny filaminana izay ny zavatra voalohany indrindra manampy antsika tena hoe fikajiana ny feo filaminana fitoniana zay zany iny ty tsy mihinana zavatra épicé be ireny zany zavatra tsy mety amin'ny feo mihitsy zavatra masika be na épicé be zavatra asida be satria raha mihinana zavatra asida be ianao dia mitombo zany le acidité gastrique le acidité ato anatinao ato dia indrindra rehefa matory amin'ny alina zany ka tsy mampiasa ondana dia misy sombiny amin'ilay zavatra vao anatiny iny mety mikorina kely makaty anatin'ny tenda dia mahazo an'ilay fototry ny corde vocale le zavatra asida be ao dia manimba ny feo mila filaminana sy fialan-tsasatra ihany koa ny feo ho ny mpitsabo rehefa amin'ny andavanandro miatra izany ho an'ny olon-tsotra azy ilaina ny fihinanana voankazo sy ny fandehanana tongotra mba ho salama tsara hatrany ny vatana eo ihany koa ny feo izay ampiasaina andro amanala ho an'ny tsirairay tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia totosaina eto amintsika manomboka
ka androany hatramin'ny asabotsy 4 ny volana novembre izao moa ny CCCOI na ny fiadinany amboara ety amin'ny faritra ny ranomasimbe andianina eo amin'ny taranja handball izay atao eny amin'ny gymnase couvert na Ankorondrano. Samy mandray anjara amin'ny lalao io avokoa moa ny nosy rehetra eto amin'ny ranomasimbe andianina toy ny Seychelles, Mayotte, Maurice, Madagascar, Comores ary La Réunion. Ekipa efatra isaky ny firenena no andray anjara zany hoe roa lahy roa vavy samy manana ny herijikany avokoa moa ny ekipa roa lahy sy vavy izay solitena ny Madagascar io ny fanazavan'ny filohan'ny fédération ny handball fanampanazavana. Saint-Michel ny lehilahy dia ny vice champion Madagascar ny Saint-Michel dia ny champion i Asiny Tomasina reo zany lehilahy ekipa efatra ny gasa ny solitenantsika amin'ny Coupe de io. Ohatrany koa La Réunion koa misy ekipa efatra koa izao roa lahy roa vavy. Ohatrany koa Mayotte roa lahy roa vavy. I Maurice ray lahy ray vavy dia Seychelles ray lahy non Maurice lahy anankiroa dia ny Seychelles lahy ray dia vavy ray. Dia izaho aloha mahita hoe fandanjandanja ihany le amin'ny vehivavy surtout mampitombo kely ary ngamba ny ekipantsika vehivavy raha ohatra hoarina menitra reo vasa baolina moa boribory dia hita eo. Lehilahy no sura fa hiadiady tokoa satria azadiny fa La Réunion nefa manana niveau fambolibony lehilahy andrareo fambolibony tokoa ny nivoany. Mayotte io fa miakatra be koa fa dia alao hita eo manana herinandro tsika ty zana azy. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana loza an-dalamby tany Inde ny sabotsy voalahady. Tsy latsaky ny 100 no maty ary mahery ny 50 no naratra tamin'izay tranga izay fanadadiana. 100 mahery no namony enina nandritra ny lozan-dalamby ary 50 no naratra tany Inde alina raha nitatitra n'ireo tompon'andraikitra avy any an-toerana. Tranga izay niseho nandritra ny fatorian'ireo mpandeha ka namaro ny niaran-doza. Tout d'un coup, il y a eu une énorme... Tampoka teo nisy fietsehana mafy ilay train nidona tamin'ny tafon'ny wagon mihitsy ny lohanay dia avy eo niala tamin'ny lalamby ny lalany. Tsy afaka nonokatra ny varavarana izahay niezaka nivoaka fotsiny tamin'ny fomba izay ahafahanay efatra tamin'ireo 5 namako ny tsy hita popoka. Vu que le train avait déraillé, 4 de mes 5 compagnons ont disparu. Raha ny vaovao voaray farany moa dia mbola mitohy ny fanavotana any an-toerana ary ao anatin'ny vonjitaitra avokoa ny hôpitaly miaraka amin'ireo fiara-pamonjy vonina tsy latsaky ny 30. Raha ny fantatra dia any Inde ho anisan'ny matanjaka ny fifamoivoizana an-dalamby nefa tsy zarizary indrindra ny fisorohana ny loza. Tamin'ny taona 1927 no nisy loza goavana indrindra tany an-toerana izay nahafatesana olona 700. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mamy fotoananao amin'ny manaraka indray soava miona tompoko. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Bonjour. Bonjour. Naraina teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.